Ankafaliana indray no iarabanantsika amin'izao alahady faharoa ambin'ny folo ny volana aprily izao 2020. Iomana iaona amin'Andriamanitra ao laharana fa 420 amin'ny roanjatontsika zany zao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no natozao antsika ary noho ny famindrapony no tsy nahalany ritratsika. Tenin'Andriamanitra zany hitantsika any amin'ny Korintianina, hitantsika ihany koa any amin'ny fitomanina. Isika eto Madagasikara dia ny tompo no nitahiry antsika atao anatin'izay hoe andro maromaro niboana izay manoloana an'ity confinement ity, ary noho ny fahasoavan'ny tompo sy ny famindrapony mbola nitehirizany antsika, tsy nisy maty fo amanaina, ny sitranarany nisy dia isaorana an' Jesosy zany. Miaraba antsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana izao na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina, samy andray fahasoavana andray izay avy amin'ny tompo ao anatin'izao 20 minitra izao. Zavatra maromaro no tiana zaraina eto, ary dia ny tompo hitarika arak'izay sitrapony fa velon' Jesosy, ary rehefa velona izy dia velona ihany koa isika, satria izy no mitondra fiainana ka izay rehetra mino azy dia mahazo fiainana. Dia maki tenin'Andriamanitra koa vetivety ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa. Timoty voalohany toko faharoa, resaka vavaka aloha ny anombohako azy. Vavaka satria io vavaka io no fitaovana apetraky ny tompo ampelantanantsika iresahana aminy fa atsika mahazo hery, mahazo valim-bavaka, mahazo ny fiainon'Andriamanitra ary hamaliny antsika araka ny sitrapony. Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany, koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, tsy akanafaka zany fa ho an'ny olona rehetra, dia mametraka an'izay ny tenin'Andriamanitra eo atao izay vavaka izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana. Mpanjaka moa zany tamin'izany fotoana n'Andro Lohatalipôly, fa raha amintsika amin'izao fotoana izy dia ho an'ny filoham-pirenena, ho an'ny prime ministre, ho an'ny filohana androm-panjakana rehetra, ho an'izay manam-pahefana rehetra, manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika zany hatrany amin'ny sefokotany sy izay rehetrarehetra nomena ny fahefana. Vavaka ihany koa asain'ny tenin'Andriamanitra ataontsika zany ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetrarehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetrarehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Dia toy izao koa tonga dia dinganiko ery amin'ny 15 hoe koa tiako ny lehilahy rehetra hivavaka eny tontolo eny manandra-tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamenana vatsoana fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Raha tsy olona resaka zany dia zao efa misy ny vavaka ho an'ity fireneny ity, ny vavaka ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra, ny vavaka ho an'ny olon-drehetra ihany koa raha fa tsy ny mpiray tanindrazana fotsiny, vavaka ho an'ny manam-pahefana. Ary rehefa ny vavaka isika na teto Madagasikara zany na ny tany ampitan-dranomasina dia namaly vavaka ny tompo, namaly vavaka ny tompo noho ny famindrapony sy noho ny fahasoavany. Ary dia te hamporisika ako amin'izao fotoana izao hoe mbola hitoy izay vavaka izay ho antsika eto amin'ny firenena, eto amin'izao tontolo izao mba amin'ndrano tompo fo. Tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Jeremia toko 20:7, ataovy izay iadanany ny tanàna misy ianareo, fa raha miadana ny aho dia miadana ihany koa nareo, ka mivavaho azy. Zavatra tena mipetraka zany zay rehetrarehetra izay. Eto zany dia amin'ny zanak'Andriamanitra, amin'ny kristianina, amin'ny mpino, amin'ny olom-pirenena mandray andraikitra dia napetraky ny tompo izay hoe fitondrana vavaka izay. Ary hoy ny voalaza ny fipetra dia zao manadra-tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana, tsy amin'ny fifandirana, tsy amin'ny resaka lolopo, fa tena hoe amin'ny fahadiovam-po. Fa raha misy ataoko hoe loto dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Noho izany zany ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fo madio. Eto dia tena hoe tsisy resaka antoko politika, tsisy resaka loko politika, tsisy resaka fiandaniana amin'ny ady sy an'ny aroa, fa amin'ny mazanak'Andriamanitra, amin'ny mampanopin'Andriamanitra, amin'ny mazandriny Jesosy, amin'ny
malala mandray andraikitra dia ifamporisihana ho amin'ny vavaka mba amin'nyrano tompo fo mba hanasitranany an'izay marary rehetrarehetra mba hanolorany saina ny mpiandraikitra rehetrarehetra sy ny manam-pahefana fa rehetrarehetra ary mba ilamina ny tanàna mandra-piverin' Jesosy eny amin'nyrano lanitra. Zao koa ny zavatra misy tadidio amin'ny Luka 7:10 rehefa ndresaka ny olona matsen'i Jesosy hoe ahoana moa Jesosy a le galilianireo le nampatambaran' Jesosy tamin'ny galiliana ny rany izy ireo dia nampifangaro arony pilato tamin'ny fanatitra nataony dia hoy Jesosy hoe sao dia averinareo fa reo galilianireo tena mpanota ka natonga azy ho faty fa lazaiko aminareo fa raha tsy mibebaka marina ianareo dia ho faty ihany koa. Zany hoe tsy tsika ny tsara ary tsy tsika ny hoe zavatra tena hoe mendrika teo anatrehan'ny tompo fa famindrapon'ny tompo io ary fahasoavany fa raha tsy mibebaka sika dia ho faty sy horingana ihany koa arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra zay. Ka tiako sika amporosihako mihitsy hoe tena hivavaka angataka ametraka eo amin'ny tompo a ny fanjakana ny firenena izao tontolo zao a amindran'ny tompo fo. Amaranako azy a amin'ity resaka vavaka ity a dia misy tenin'Andriamanitra tiako vakina atao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fa 7:10. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fa 7:10. Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova raha nandre izany nolazaiko ny amin'izay anjo ity tanàna ity sy ny mponina eto dia niandravana azy sy ny ahatongava no fanozonana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao dia izao kosa efa niaino ho Jehova. Zay le famindrapon'Andriamanitra, zay le famindrapon'Andriamanitra. Nino anatra ianao izy izy a nanetry tena ianao a nandritra ny fitafianao a nitomany teo anatrehako a ny amin'ny hoe loza sy fandringanana azo aty firenena ity dia niaino ny tompo trereto nge fa raha eto Madagasikara nisy andreny fahafatesana miopampana amina isa marotsy vao isy rena tahaka ny any a Fransa na Italia orara be fa noho ny famindrapon'ny tompo a dia izy no niantra ary namindra fo dia mampahery an'ireo zanak'Andriamanitra rehetra mampahery an'ireo ataoko hoe mpitily a mijoro a eo anoloan'ny banga mivavaka ho an'ny firenena mivavaka ho an'ny mpiray tandrazana mivavaka ho an'ny olona rehetra mivavaka ho an'ny manam-pahefana rehetra mivavaka ho an'ny mpitondra mba tena androso amin'izany mandrakariva ao anatin'ny fo madio fa hoy ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ve hitarehetrarehetra ka sy hamaly ny olombofidiny izay mitarain'andro amin'ny andro aman'alina lazay kozy izy fa anomerariny faingana izy dia hitoy ao anatin'izany vavaka zany tsika fa zava-dehibe zany amporisihana antsika rehetrarehetra. Ray zay ny faharoa dia tia nalazaina amintsika raha ao amin'ny calendrier grégorianina moa zany zao a dia andron'ny Paska dia ny fomba ataon'ny olona dia makany amin'ny toeram-pivavahana anoho ity coronavirus ity dia ao anatin'ny confinement tsika ary midy ny trano fivavahana rehetrarehetra. Ny trano fivavahana tompoko ny midy fa ny lanitra tsy midy, ny varavarany lanitra misokatra noho ny rano Jesosy izay nalatsany ka nahafapoa ny ray. Noho izany aza atao vesatra eo anatrehanao hoe midy ny trano fivavahany e tsy afaka mivory zay rehetrarehetra malahelo zay sy ny maro samihafa aza atao vesatra zany aza atao alahelonao zany fa zay ny fandaminan'ny tompo, zay ny fandaminan'Andriamanitra, zay ny napetraky ny manam-pahefana ihany koa. Ary ny Romanina 7:10 dia milaza mihitsy hoe manekeny manam-pahefana manekeny mpitondra voatendry satria tsy misy mpitondra voatendry eo raha tsy Andriamanitra no nanendry azy. Tokony manaiky zany tsika fa tsy ao anaty fimonomonomana fa mahasoa matoa zavatra misy. Mila fantatrao ny marina dia zao Salamo 5:7 Andriamanitra dia akaiky an'izay manana fotorotoro sy mangorakoraka. Salamo 4:30 koa dia milaza an'izay. Andriamanitra dia akaiky an'izay rehetra mitady azy dia izay mitady azy marina tokoa. Milamina be ny antsika zany e. Tsy mila hoe akanjo voazairina tamin'ny ray volana hoentina hamonjy paka, tsy mila hoe rakitra be, tsy mila hoe frais andehanana makany amin'ny toeram-pivavahana. Na aiza iangona ny roa na ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho matio toko 8:10 andininy fa 9:10 na 20 izay. Na aiza nangaiza inangona ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary ny ten'Andriamanitra hoe ianao raha mivavaka dia mirindrina amin'ny efitrano manao mangingina ny rainao zay mahita mangingina no iaino anao. Dikan'izay ampahafantarana anao koa ny marina hoe tonga dia iresaka amin'i Jesosy ianao lay tena voaloboka lay voaloboka ary mba iraisanao aminy ivavahanao iresahanao. Ny fotoanany mandeha
ny fotoanany hoe tompo mametraka an'io ka tena hoe raha ito foana ny confinement alahelo foana ianao midy ny trano fivavahana midy ny toeram-piangonana jesosy eo jesosy eo jesosy eo avovoany manerana n'izao rehetrarehetra zao mba iova ny fomba fisainanao iova ny fijerinao afantaranao fa Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana. Asan'ny apôstôly toko 7 sy ny asan'ny apôstôly toko 7 fa milaza izy amin'ny Korintianina 2 toko 9 hoe ianareo no telompolin'Andriamanitra velona ianao mihitsy no itoerany fanamasina ary eo aminao no itoerany fanamasina dika an'izay aza mitady ietsiketsika hoe andeha ary andeha hoatsy andeha hamonjy fitoerana zao mandeha hamonjy amin'ny pasteur hamonjy an'ry Jesosy le mpiandry tsara efa eo de miresa mivavaha aminy zao motsika am'izao fotoana noho ny teknôlôjia de misy ny internet ary ao anatin'ny Facebook de be da be no mitory teny ao be da be no manambara ny tenin'Andriamanitra ao be da be no mizara teny ao tahaka zao ataontsika izao koa amin'ny télé sy mandeha amin'ny YouTube rehefa aveo fa tsy hainao koa na misy fotoana mety ho tapaka daholo io internet io ho tapaka ny Facebook ho tapaka ny YouTube hoaiza renao fa mila mizatra ianao Jesosy irery isaorana ny tompo aloha no mbola fisiany zao zavatra zao isin'ny ataoko hoe ny pitsoka ny anjo mara rehetrarehetra manambara ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe zay fa amin'ny fotoana anankiray raha ho atapahan'ny tompo daholo io rehetrarehetra io ianao sy Jesosy Kristy ianao mila mizatra miresaka rery amin'ny Jesosy mila mizatra manao fiderana rery an Jesosy mila mizatra miorina tsara eo amin'ny Jesosy satria ianao ny fofombady anarenao sarobidy ao anatrehany amen zay ny zavatra faharoa tiako zaraina amintsika zany zay zavatra zay hoe tena hoe anaraka ny laminasytsika lamina napetraka tsika zao moa zao mandeha ny fotoana ararotika ihany koa hoe efa napetraka ny tompo hoe mijanona ao an-trano tsika de sa mijanona ao an-trano daholo am'izao alahady zao ny fahazaran'ny olona de hoe mitonga ny lundi de Pâques de andeha hanao pique-nique andeha hivoaka ary amin'ny toerana ry sy ny sisa mba hanapahendrenany atsika rehetrarehetra mba andeha amin'ny fahononany tena ny fahononam-po rehefa hoe mijanona ao an-trano de samy mijanona ao an-trano avokoa de mipetraka ao miaraka miankonana ain'Andriamanitra koa nge manao zavatra rehetrarehetra hoe atsahany mihitsy ny fiazakazahantsika tsy aroa fa ataony mivory ao ny ankonana rehetra de miaraka ao ny ray aman-dreny sy zanaka zava-dehibe zany tena iararotsika zany fa telo farany amaranana ny toroteny zany de raisitsika am'izay ny numéri toko 120 numéri toko 120 andininy 9 ovelona raha mijery zay ny zavatra tena tia napetraka aminao ovelona raha mijery numéri toko 120 andininy 9 zao ny voasoratra ao misy toana efa nizaraiko teto amiomana teto ihany izy ty fa nonitranga zavatra misy eto amintsika eto am'izao tontolo zao de zay ny fitarihan'ny fanahy hoe ndaondra io indray ny zarana fa manana endrika hafa indray ny tompo hitenenana ao anatin'io numéri toko 120 andininy 9 aroy Jehova taminy manaova mena ranafo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra de ovelona raha mijery zany de nanao mena rana varahany Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny mena rana ka nijery ilay mena rana varahana dia velona alleluia amen isaorana an Jesosy zany teny zany manaova mena ranafo ianao atony amin'ny hazo ataovy ambony zay rehetra voakaikitra de ovelona raha mijery amporisihako anao ararotana zao fotoana zao mbola famindrapon'ny tompotsika matoa janony ao an-trano matoa misy ny coronavirus matoa misy ny confinement ozy Jesosy mbola manana ondry zay mbola tsy am'ty valy ty ireny koa de tiako taomina mo tonga andiandray i Jesosy Kristy ny vahaolana ao atsika sary ny am' Jesosy io menarana nakariny Mosesy io sary ny am' Jesosy io ny menarana de milaza ny Satana sy ny ozona zay entiny ny varahana nananganana azy dia milaza ny fitsarana dia lay hazo ihany koa de milaza ny hazo fijaliana tonga de teneny koa sariako aty amin'ny Jaona toko 7 andininy 4 sy 9 de izy hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba ho velona zay rehetra mijery mino azy inona ny vahaolana ho azy ho anao ahafahanao afaka amin'ny fatezenan'Andriamanitra ahafahanao afaka amin'ny vokatry ny fahotana inona vokatry ny fahotana ota fahafatesana inona no vahaolana mijery ilay menarana iza no voalazan'io Jesosy Kristy zay rehetrarehetra mijery azy eo voavonjy zao ny zavatra misy ianao ve tena mijery an Jesosy marina inona dikan'izay mijery zay rehefa mijery an Jesosy zay de tsy mijery zavatra hafa intsony
tsy mierikerika amin'inina ntsony fa manaiky an Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpamela heloka, ho mpanafaka anao. Ka izao tsy dada no hijery an'le menarana amin'ny plasinao, na imama no hijery an'le menarana amin'ny plasinao, tsy izaho no hijery amin'ny plasinao mba ho sitrany ianao, fa ianao mihitsy ny tsirairay personnel ny famonjena, fa tsisy hoe olona hitondra famonjena ho anao zany eo anatrehan Jesosy, fa ianao de ianao. Raha mifampivavaka de ekeko zay, raha mifampitondra mavesatra de ekeko zay, fa raha ny famonjena ny fanahy ho fanavotana, ho afaka amin'ny fahatezerana ho avy, tsy raha io tompoko. Ary io koa tsy lovana hoe zanaka kristianina, zafikelina kristianina, zanaka mpanompon'Andriamanitra, zanaka mpiandraikitra tao amin'ny fiangonana, tsy lovana io, fa io dia ny tsirairay avy no manatona eo anatrehan Jesosy Kristy mba azo ny famonjena. Zay rehetrarehetra mijery ozy de ho voavonjy raha voakaikitra. Misy koa tsy malala hoe voakaikitra ne izy de mieritreritra izy fa mbola tena hoe mavita azy, mieritreritra izy fa tsy mila famonjena, mieritreritra izy fa milamina ny fiainana. Fa ny olona rehetrarehetra de voakaikitra le menarana avokoa. Ary voalaza amin'ny Galatiana hoe tratra ny ozona, lasa voaozona, Galatiana toko fa 3 andro. Fa Jesosy Kristy no nombona teo amin'ny fijaliana dia ny ozona tokony azo ny ozona tokony azo anao de nafindrany amin'ny Jesosy. Ny kapoka tokony azo kapoka tokony azo anao de nafindrany amin'ny Jesosy. Noho izany amporisehana antsika tsirairay avy ny tena anatonana fo madio sy amin'ny fotsotra an Jesosy Kristy. Ianao sy Jesosy tsy misy mpanalalana, tsy misy mpanalalana, fa ianao sy Jesosy mihitsy. Move fitafiavanana amin'Andriamanitra ianao, akaiky ane Jesosy de verina eny amin'ny raha olo-lanitra e, akaiky ane Jesosy de ho avy. Raha zao zavatra misy eto amin'ny zao tontolo zao zay iainan'ny mponina rehetra maneran-tany, milaza nyty aretina mandringana ty, de efa voasoratra ao anatin'ny Baiboly ane io e, efa voalaza ane, efa fandaharana io ary manambara fa efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Fa move vonona ny fiangonana, move vonona izao sy anao, fa ny afahanao vonona de ny miditra ao amin'ny Jesosy Kristy, miditra ao amin'ny Jesosy Kristy, manaiky ny rany Jesosy anadio andevona ny fahotanao. Rehefa tonga ny anjely mpandringana tamin'ny andron'ny Paska tany Egypta ka ndeha hamono lamatoa rehetrarehetra tao amin'ny trano, dia lalovany fotsiny ny trano, zay le hoe Passover, zay le hoe Paka, zay le hoe Paska, ny lalovany fotsiny ny trano. Raha ohatra ka hitany teo amin'ny tolana lay ranony zanak'ondry, le ranondry tsisy klema natao teo, tandidony amin'ny Jesosy iny. Zany hoe raha hitany mpandringana ihany koa fa ao amin'ny Jesosy ianao, voadio ny rano Jesosy ianao, dia tsy hiatra aminao ny fahafatesana, tsy hiatra aminao ny fahafatesana, tsy hiatra aminao ny fandringanana. Tsy resaka toko mpivavahana ny resantsika eto, tsy resaka nanao asa fanompona ny resantsika eto, tsy resaka titra ny resantsika eto, fa ianao ve efa tafiditra ao amin'ny Jesosy marina, ianao ve efa an Jesosy marina. Ary io tsy resaka le autocollant mipetaka eny amin'ny parabrise ny fiara, tsy resaka le autocollant mipetraka eny amin'ny tolana rehetrarehetra iny hoe mahery ny rano Jesosy nefa ianao tsy ao amin'ny Jesosy akory. Tsy resaka zany io, fa napetaka autocollant 3 na 10 na 4 ary eo mipetaka eo mahery ny rano Jesosy, ka ianao tsy an Jesosy de hiara-ny fandringanana ihany ianao. Fa mbola misokatra ny lanitra, mbola misokatra ny tanan'Andriamanitra, manatona anao mihitsy mba ahafahanao mandray azy. Fa sarobidy ianao, sarobidy ianao matoa ny rano Jesosy ny vidianana anao. Tsisy zavatra hafa afaka ny vidianana anao fa tsy ny rano Jesosy, satria sarobidy ianao. Ary tena grave ny fahotako sy ny fahotanao, ka tsy voafafa, tsy voavela raha tsy ny rano Jesosy ny nalatsany. Noho izany ny amporisihako atsika tsirairay avy de nitodiana amin'ny Jesosy. Ary zao ny farany fa ho tapitany fitory-teny, tsy modimody Andriamanitra mahita ny modimody, Jesosy mahita ny modimody. Mora kely ne ny vavaka rehefa tonga ny fahoriana, mora kely nge ny vavaka rehefa tonga ny zavatra mampatahotra, de vetivety samy vavaka eo daholo, samy mandray teny eo daholo, samy manao louange eo daholo, samy oatra ny mpino daholo. Fa Andriamanitra mahita ny eo am-po. Ny tenenako aminao aza modimody, ka hoe mangataka famindrapo, mangataka famelana, mangataka fanasitrara noho ny zavatra rehetra mitraga. Ka rehefa anasitrana ny tompo, rehefa amela ny tompo, de hiverina fahotana indray ianao, hiverina filibanao indray ianao. Tsy zay le izy. Cœur à cœur, foti an Jesosy, fo tena babon Jesosy. Ka na isy aretina na tsisy aretina, za de anao Jesosy. Raha misy loza na tsisy loza, za de anao Jesosy. Raha misy fahafatesana na tsisy fahafatesana, za de anao Jesosy. De tena zava-dehibe zay hoe ny fonao tena hoe ho tia an Jesosy. Mididy voalohany indrindra de hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanarao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra.
zay ny didy lehibe ary tena ho ty azy ianao tsy ho filany zavatra tsy ho filany sitraka tsy ho fahatahorana zavatra hitranga fa tena hoe fitiavana ny tompo tokoa ka lasanatria koa raha misy fahafatesana inona ny atahoranao ny fahafatesana efa resin'i Jesosy zany ry fahafatesanao aiza moa ny herinao ary zay natonga ny Paoly ny teny hoe Kristy ny fiainako ary ny fahafatesana anao zoko tongony ary hoy Jesosy nanamao fanambarana miezinezina hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana zay mino ahy na de maty aza de ho velona indray ary zay rehetrarehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay fanafodin'ny fahafatesana dia Jesosy Kristy lalana ho akanisana any amin'ny Jesosy Kristy fotsiny io rehefa tonga fa tsisy atahoranao an'izany raha ao am' Jesosy ianao fa raha tsy ao am' Jesosy de matahotra mihitsy ka androany taka nanandratana ny menarana tany anefitra no anandratana an' Jesosy Kristy ihany koa ka tena hijery azy ianao ino azy ianao ary tsy hiala aminy fa hifikitra aminy fa izy ny tena fiainana ary mamy fiainana mandrakizay fiainana be dia be ho azy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana amen.